fivoriana zay famaranana ny fanadadiana fakakevitra makasika n'ilay tetikasa lehibe Passat 3. Ny tanàna Fort Dauphin dia voasafidy ao anatin'izany tetikasa Passat 3 zany zay tetikasa fitantanana ny fako izay vatsian'ny coopération allemande de vola ka ny WHH zany mitantana azy. Nahazo fiaramiasa perandonantoka isika mikasika ny fanoizana ireo asa zay efa natomboka zany hatram'izay ho an'ny fanadiovana ny tanàna. Izy ity dia tetikasa anankiray zay araka ny fantasika efa nisy ary efa andian'ny fahatelo izao ary ny tanàna ny Juliara moa zany no tena sitraka an'izany ao anatin'ilay Passat 1 sy Passat 2 fa ny amin'izao kosa dia niditra amin'ny fanitarana izy ireo ka dia ny tanànasika no nahazo an'izay fa isika kosa nefa dia tsara ny mampafantatra fa azo lazaina efa nisy manana tombony any satria efa nanana ny fiaramiasa teo amin'ny tetikasa ivitoeran'ny fampandrosoana nanany projet PIC izay hoenty fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny famatiam-bola ny Banque mondiale ihany koa ny fiarahatsika miasa amin'ny asa ireo ty Tokyo même zany efa nisy asa maro zany fampitantsika mikasika n'ity fanadiovana tanàna ity fa mbola hita fa mbola misy ihany filana noho ny fitombony mponina satria mitombo ny mponina ary dia mitombo ihany koa zany ezaka zay tokony atao amin'ny fanadiovana ny tanàna ka dia fahitavany azy dia tena tsara fahatongavana itetikasa Passat 3 ity zay mbola hanohy zany ireo ezaka efa vita ary tena hitondra fanadiovana tanteraka ho an'ny tanàna mba ho tratrasika ilay vina dia le hoe tanàna madio tanàna mandroso fampandrosoana mpaka any am-boaka. Ny tetikasa moa zany dia maharitra 3 taona ary isika zao dia mbola miditra amin'ny fanadadiana fa mbola ho tonga ny fotoana dia tena anomboana azy amin'ny fomba ofisialy fa ny zava-dehibe dia ny projet Passat moa zany dia nanao sivana ary maro ireo commune zay maniry ny ara-iasa amin'ity tetikasa ity ary zany commune zany dia efa nivondrona ao anatin'ny plateforme anankiray ary dia isika zany no voasafidy ary eto koa moa dia ampanetretena fa dia ny tenanay zany no hitarika an'izay plateforme ivondronana n'ireo commune maromaro hatram'izao moa eo amin'ny 1 ny commune mivondrona ao anatin'izay plateforme zay ametraka politika fitantanana ny fako ary ambahanana sehatra koa efa nakabizakevitra famizarana traikefa mikasika ny fitantanana ny fako eo amin'ny commune misy anay tsirairay avy. Ny plateforme dia napetraka dia amin'ny sehatra nasionaly izay ahitana commune amin'ny tanàn-dehibe toy ny commune ny Diego Suarez, Tamatavy, Fianarantsoa, Nosy-be, Juliara moa zany mazava azy satria efa nisitraka n'ilay tetikasa fa misy ihany koa ry commune zay salasalany misy ihany koa ry commune madinika toy ny Manjakandriana ohatra satria regny commune regny zany dia samy liana avokoa amin'ilay hoe tetikasa fanadiovana tanàna ary samy mahatsiaro fa manana olana avokoa zany amin'ny fitantanana fako eo anivon'ny commune ka dia mivondrona zany ireo commune reo ireo ben'ny tanàna reo amin'izay fananganana plateforme ifampizarana traikefa sy tantanan'ny fako izany ary dia efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fakana ireo atotan-kevitra sy ireo zany mombamomba ny commune tsirairay avy mba ho sehatra fitaovana hoentina miasa iadiana amin'ity fanadiovana ny tanàna fanadiovana ny commune ity. Tonga teto Fort Dauphin zany nanohy ny fanaovana fanadihadiana mba ahafahana mijery tsara hoe inona no anjara andraikitra ho raisin'ny WHH amin'ny commune urbaine Fort Dauphin amin'ny resaka fitantanana ny fako anatsarana bebe koa ny fitantanana ny fako eto anivon'ny commune urbaine zany. Rehefa ilay tao ny fanadihadiana nandritry ny herinandro ny fampiresana tamin'ireo herivelona sy ny mponina ary ny direction tsirairay avy ny commune sy fontany ny fikambanana maro samihafa dia afaka namaritra zany hoe misy olana goavana anakefatra raha tonjarana ilay izy dia voalohany ny fanentanana zany hoe fanatsarana ny fomba fanao sy ny toe-tsain'ny mponina amin'ny resaka fitantanana ny fako. Faharoa amin'ny fijerena ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny commune indrindra ny voaria amin'ny resaka fitantanana ny fako zany mba ho ara-dalàna ary ny fahatelo dia ny fomba metina hoentina hanatsara ny toerana fikirakirana ny fako ary ny farany dia hoe ahoana ny fomba hanatsarana ihany koa izay olana eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo
entité maro samihafa zay efa nisehatra amin'ny fako sy mbola misehatra amin'ny fako mba ahafahana mampaharitra zay tanàna ny fako zay. Ny vahaolana hita zany aloha hatreto dia hoe fanamafisana ny fanentanana ny olona mba hiova amin'ny fomba ratsy amin'ny fandotoana ny tanàna sy fanaparitana ny tanàna. Faharoa ny zavatra hita koa dia hoe ahoana ny fomba nampiana ny commune zany amin'ny ahafahan'ny commune manatsara ireo fitaovana hoentina mikirakira ny fako. Ny fahatelo dia hoe ahoana ny fomba hanomezana lanja bebe koa ny centre d'enfouissement technique izay nandaniana vola maro nataon'ireo QMM sy ny PIC sy ireo mpiara-monina antoka ny commune eny Ankarefa. Ary ny farany dia hoe fametrahana ny chaîne de valeur ny orinasa ny délégation de service famindrafitanana mba ahafahana mivaloriser an'ireo fako mbola azo omena fiainam-baovao ohatra hoe tavoahangy mba havadika pavé fa tsy ho aparitaka ny sachet bazary ny kakazo ny sisa dia hoezana zany ampiana ny commune amin'izay zavatra zay fanaovana délégation de service zay mba hisy asa vaovao eto anivon'ny commune urbaine ny Fort-Dauphin amin'ny fitantanana ny fako. Ny organique aloha zany satria misy amin'ny 58% fanazana zany eo ny fasika, eo ny mica, dia eo ny carton, dia eo ihany koa ny charbon, potipotika charbon fampiasaina any an-tokantrano. Fa ireo hazo havaozina zany ohatra hoe recyclena dia somary ambanimbany ihany. Raha ny zavatra hita sy re zany dia hoe misy karazany roa ny fako ary misy vanim-potoana roa ny fako eto Fort-Dauphin. Dia izao moa zany tsika vanim-potoana ny tsy fiakaran'ny voankazo dia hafa ny zavatra misy fa rehefa mitonda izao voankazo dia miova tanteraka indray zany io caractérisation ny fako. Manentana antsika ny WSH mba hanova ny fomba fanao amin'ny fanariana ny fako aloha zany mba tsy ho aparitaka ity ivelan'ny baka fa mba hopoterina anaty baka tsy matsara. Faharoa mba hiara-iasa akaiky amin'ny chef-tany sy ny ekipa ny envoirie sy ny mpamafa lalana mba handray andraikitra amin'ny resaka fahadiovan'ny tanàna. Zay zany no zava-dehibe voalohany indrindra. Faharoa manaraka izay manentana ihany koa zany ny mponina mba tsy hamokatra fako be loatra fa mba hay hikirakira ny fako any an-tokantrano fa tsy hoe rehefa zavatra tsy ilaina na rehefa zavatra hita fa tsy dia misy isana ao an-trano tonga dia ariana fa mba miezaka manofana tena, miezaka mifampiresaka amin'ireo tompona andraikitra izay manana traikefa manokana mikasika an'izay fitantanana fako izay. Ohatra hoe ny sachet plastique dia mba tsy ho ariana fa mba avadika ho azo ampiasaina indray, na hoe tsy mampiasa sachet plastique mihitsy fa mba bazary no ampiasaina ohatra zany, na hoe ny tavoahangy plastique dia tsy ho ariana ety sy eroa fa mba avadika ho poam-boninkazo na ho fambolena zavatra ohatrohatr'izay zany. Fa nazanona zany raha rehefa tonga ny WSH dia alao fampianarana manokana mikasika ny fitantanana fako eo amin'ireo haina aman-jery misy eto amin'ny tanàna.